La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manoltra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Olona ray indray no lavan'ny valinaretina Covid-19 araka ny tatitra tamin'ity androany ity 5 amin'ny zato ireo tranga vaovao ary miampy 5 kosa ireo sitrana soamantsara. Ngiadona teny amin'ny serano ampiaramanidina ivato nitolakandro teo fonendia ny faharoa amin'ireo concentrateur d'oxygène izay nafaran'ny fitondram-panjakana malagasy. Araka izany tsinjaraina isapatra ireo fitaovana vaovao ireo araka ny fisehon'ny aretina. Noverina nanomboka tamin'ity androany teny fizarana sosialim-bahoaka teto Antananarivo ka tao amin'ny kianja tany-katsaka Itos no natanterahana izany. Ifanindran-dalana amin'ny fizarana ireo fanampiana ny fanadadiana isa-tokantrano hoy ny tompon'andraikitra. Nahiditra amponja vonjomaika ireo 3 lahy izay namono mpandrara iray ny 20 jona lasa teo tany Tomasina. Olona akaiky azy ihany no navandoza raha ny fanadadian'ny mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, 9 andro tateoriana ny fipoahana tao amin'ny seranat Tsambony Beirut any Liban, nametitra am-pialana ny Premier Ministre libianina sy ny gouvernement izay tarehany. Ny andidin'ireo avy hatrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia nigadona teny amin'ny serano ampiaramanidina Ivato nitolakandro teo fony andiany faharoa amin'ireo concentrateur d'oxygène izay nafaran'ny fitondram-panjakana malagasy. Araka izany tsinjaraina isapatra ireo fitaovana vaovao ireo. Abraham Randriamanana. Tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany ireo concentrateur d'oxygène miisa 5 izay nafarany fitondram-panjakana ho fanampiana sy ho fampitaovana ireo toeram-pitsaboana eto Madagasikara manoloana ny valanaretina coronavirus. Mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana andresena ity valanaretina ity hoy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Isitraka ireo fitaovana ireo avokoa ny toeram-pitsaboana rehetra toy ny hôpitaly sy CSB manerana ny nosy ary mifanaraka amin'ny fazy epidemiolojika isam-paritra ny fitsinjarana azy ireo. Ny eo anivon'ny CCO ny centre de commandement opérationnel Covid-19 no andrindra ny fizarana ireo concentrateur d'oxygène. Isy araka izany tolo-kevitra izay ho aroso mahakasika ny fizarana ireto fitaovana vaovao ireto ary ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta no andinika izany. Ankoatra izay, endrasana ihany koa ny fahatongavan'ireo fitaovana vaovao hafa raha nambaran'ny ministra. Tsy aivina, 702 ireo concentrateur d'oxygène nafarany fitondram-panjakana ary ny andiany faharoa ireto tonga androany ireto. Makasika izay concentrateur d'oxygène izay dia tsy mila générateur d'oxygène intsony fa afaka ampiasain'ny toeram-pitsaboana rehetra misy herinaratra ny concentrateur d'oxygène anampiana ireo olona marary ao anatin'ny forme grave ny coronavirus raha ny fanadadiana natao aroary. Afaka miasa maleo tena, manampy ireo olona manana olana ara-pisefona ireo concentrateur d'oxygène tonga eto Madagasikara. Herinaratra no ilainy ahafahany miasa raha nambarany mpandrindra eo anivon'ny CTC Mahamasina. Le machine, zany hoe machine izy ity branché amin'ny courant dia natao hisintona ny rivotra amin'ny eny amin'ny tontolo iaina eny misintona ny rivotra izy dia avadiny oxygène izay rivotra izay dia avy eo dia mavoaka amin'ny marary amin'ny alalan'ity fantsona ity dia misy fantsona mipetaka amin'ny marary eo dia izay no ifohan'ilay marary amin'ilay rivotra. Izay no antsoina hoe concentrateur d'oxygène. Araka izany, azo ampiasaina amin'ireo toeram-pitsaboana rehetra misy herinaratra ny concentrateur d'oxygène izay hitsaboana ireo marary manana olana ara-pisefona vokatra ny valanaretina coronavirus. Mavesatra amin'ny orinasa tsy miankina ny fiatoana manontolo ny fitaterana ny mpiasa araka ny lamina izay napetraky ny fitondram-panjakana afarany teo. Tsy maintsy anokanana teti-bola manokana izany Yves Richard. Tsy maintsy namoahana teti-bola manokana ny fitaterana ny mpiasa eny anivon'ny orinasa maro mandritra ny 12 andro manaraka. Fa moaham-bola mavesatra raha jerena amin'ny fidiram-bola ny orinasa
Anatiny hamena ara-pahasalamana raha ny fanadihadiana. Isa mikaikaika vokatra izay avokoa ny orinasa tsy miankina, indrindra ny manana ny teti-bola voafaritra amin'ny fampandehanana ny asa. Teo anivon'ny orinasa zao tsy nisy vola nomanina mikasika amin'izay satria tsika tsisy nafantatra n'ity situation ity, fantatrareo tsara hoe ny orinasa efa manao an'ilay hoe budget annuel. Tamin'ny nanao an'izany tamin'ny voalohany taona tsy nafantatra hoe isy ny coronavirus. Ny resaka le bus indray ho anay manokana isan'andro ny fanarahana amin'ilay transporteur zany. Ho anay manokana zao eo amin'ny 30 eo dia ataoko hoe ny 20 amin'izay no hoe alaina sy aterina zany. Bus anankiroa zany no maka sy manatra an'ireo ankizy rehetrarehetra dia fa misy hoe axe sud na axe nord dia alamina arak'izay. Isa misedra olana toy izay ihany koa ny sampandraram-panjakana isan'ny tokony. Ny ankamaroany izay tsy manana fiara fitaterana mpiasa araka ny fanadihadiana. Tafiditra anatin'izany miandraikitra ny fandrarana ny fonja izay eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny fitsarana. Tsy maintsy narindra araka ny fahafana araka izany ny fandaminana ho azy ireo. Ny directeur rehetra na chef service rehetra misy voiture administrative na voiture de service re zany dia reny zany no mandrindrany zay le fakana le mpiasa zay zany no neverina fa mampety azy. Misy moa le mpiasa sasany moa zany eo le fahalavitana sy ohatran'izany dia reny zany mba ezana zany no anamboarana an'izay zavatra hoe mba miasa izy androany dia mba tsy miasa indray izy raha pitsy mba alamina arak'izay zany le izy ny fandaminana le mpiara-miasa zany. Manodidina ny 5 sy 2 hetsy hatramin'ny 2 hetsy isan'andro no ofan'ny fiara ampiasaina amin'ny fitaterana mpiasa. Izany hoe manodidina ny 4 tapitrisa ariary isam-bolana isaky ny fiara. Isan'ny tokony hojerena manoloana izany ny hanohanana ny orinasa indrindra ny tsy miankina anatin'izao hamena ara-pahasalamana izao. Betsaka lavitra ny fandaniana raha oharina amin'ny vola miditra ka tokony handraisana fepetra haingana raha ny fanazavana. Mahakasika ny tatitra ny valinaretina coronavirus kosa indray dia olona iray no lavony valinaretina araka ny tatitra tamin'ity androany ity. 5 amin'ny zato ny tranga vaovao miampy 5 sy 900 kosa ireo sitrana soamantsara ny alarany Efson. Nitondra fanazavana mahakasika ny atao hoe pic épidémique amin'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara, ny tompon'andraikitra avy eo anivony ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny atoandro teo. Amin'ny fotoana anankiray izy tonga amina ahavo anankiray izay manaraka avy eo manomboka midina izy dia iny izy miakatra iny ka mahatratra le ahavo farany ambony iny fotoana iny ny atao hoe pic épidémique. Be dia be ny olona voa dia tsy afaka mifindra firitsony ilay aretina rehefa avy eo, ilay tsy mikaretina zany satria efa be dia be ny olona voa. Mety izay le nitranga tany Tomasina, mety ho anisan'izay koa nitranga eto Antananarivo amin'izao fotoana, efa be dia be ny olona voa dia miasarotra zany fifindran'ilay aretina dia midina ho azy le courbe zany. Midina ho azy le courbe dia tsy mihoatra an'ilay pic. Le pic mantsy le tena hoe le fotoana tena mahavo an'ilay isan'ny olona voa zany. Fa eto tsika dia mahita tsara fa hatramin'io semaine 28 io dia tsy niakatra tsony ilay courbe zany. Midika ho fiandohan'ny fiainan'ny tranga vaovao ny fahatratrarana ny pic raha ny fanazavana fa tsy midika fiafaran'ny valanaretina na ny faran'ny fiobohana. Nanao ny tatitra mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 ihany koa ny atoandro teo, ny teo anivon'ny CCO. Isan'ny tranga vaovao voatily dia 520 amin'ny zato. Ny isan'ireo sitrana soamantsara kosa dia 520 sy 200. Ny isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tao anatin'ireo voatily zany nanao ny fitiliana ankehitriny dia 720 sy 700 sy 1,000 satria dia niena 120 amin'ny zato izy ireo no mahatonga izany dia betsaka kokoa ny sitrana no ireo tranga vaovao voatily. Ny forme grave dia ny ampy 9 isa 7 zany izy ireo no raisina tanana amin'izao fotoana izao any amin'ireo hopitaly misy azy ireo tsirairay avy ary iray no lavin'ny valanaretina Covid-19 15 amin'ny zato ny fitambaran'ireo
lavo ny valana retiny. Amin'ireo tranga vaovao marina eto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 13 amin'izy ireo. Tao Vakinankaratra ny 20, Analanjirofo ny 14, ao Boendy ny 10, Antsimo Andrefana ny 10, Anosy ny 3, Amoronmania ny 3, Itasy ny 1, Antsinanana ny 1 ary tao Sofia ny 1. Misy ihany koa ny sitrana Soamatsara izay miisa 520 ary ny tombo 40 ireo marary mafy. Samy hafa ny fanisana akapobeany RJPH3 izay nataony taona 2024 sy ny fanisana ponina amin'ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao raha ny fanadadiana natao. Ny fanisana akapobeany izay tsy afaka mamoaka anarana tahaka ny fanisana ankehitriny ka itao Andriatsilavo. Niteraka resabe tato ato ny fanisana indray ny ponina ahafahana mitsinjara ny sosialim-bahoaka amin'izao ady atao amin'ny Covid-19 izao. Samy hafa ny fanisana nataony Instat sy ny fanisana ny ponina amin'izao fotoana. Ny recensement tamin'ny 2018 RGPH dia tsotra be nanontany ny isan'ny ponina, isaky ny tokantrano isan'ny ponina. Zany hoe tsy nanontany izy ny anaran'ny loham-pianakaviana sy ny tao anatin'ny ankonana anankiray mipetraka zany fa ity recensement izay atao ity kosa dia manadiady ny isam-pianakaviana, isa tokantrano, misy ny anaran'ny ray, reny, zanaka, ny asa taony, mahakasika azy rehetrarehetra zany. Zay no mahasamy hafa azy ary zay mahatonga ny hoe ampifamenoana daholo ny asa rehetra izay efa natao mba tsy hiverenana amin'izay efa natao fa ahafahana mandeha lavitra kokoa. Ankoatra ireo misy lalàna mifehy ny fanisanan'ny ponina avoaka ny Instat izay mametra ny tsy fahafahana manonona anaran'olona nanaovana fanadihadiana. Ny fanisana ankapobeny izay miainga amin'ny fotoana A ka miafara amin'ny fotoana B, izany hoe ao anaty fotoana voafetra. Fa ny tena mampiavaka azy koa zany amin'ny lafiny iray dia zao ny resaka données recensement général zany dia misy ny secret statistique anonyme io, tsy afaka mivoaka zany ilay anaran'ilay olona satria misy fifanarahana iraisam-pirenena izay antsoina hoe charte africaine de la statistique mametraka an'izay secret statistique izay. Ary isika koa dia nanana ny loi portant sur la réglementation des activités statistiques tamin'ny 2018, loi 2018-004 izay mametraka ihany koa an'izany secret statistique zany, misy article zany ny tenen'izay ka tsy ho afaka mihitsy zany ny stat izay manao ny resaka recensement zany ka ohatra sanatria ohatra moka ny données statistiques. Ahafana mamoaka tondro ny fanisana ankapobeny, izany hoe fantatra ny isan'ny lehilahy, ny isan'ny vehivavy, ny tsy ampy taona, ireo mihoatra ny 520 taona sy ny maro hafa. Miainga amin'ny tondro io no andraisina ireo fanapahan-kevitra ara-toekarena. Dikan'izay zany fanapahan-kevitra ekonomika rehetrarehetra zany dia miankina amin'ny recensement, dia ilaina ny recensement fa amoahana indicateur zany izy ho atao indicateur de référence na indicateur de base zany izay tena ilaina azy. Fa itsika kosa le recensement izay atao amin'ny fotoana itenenana zao zany dia reny antsoina hoe recensement ny marefo, isaina daholo ohatra zany ny sahirana rehetra ka tsy omena tsiny zany raha ohatra ka tsy afaka mampiasa le données ny RGPH3. Na eo azy izany rehetra izany angatany ireo teknisianina, statisticiens sy démographe iady ary amoaka aingana ny vokatry ny fanisana ankapobeny. Anavao ihany koa ny totanisa izay ilaina eny anivon'ny faritra, ny commune, ny boriboritany isan-karazany, indrindra amin'izao ady atao amin'ny Covid-19 izao sy ny fiatrehana ny fanarenana tsy maintsy atao any aoriana. Niverina nanomboka tamin'ity androany ity ny fizarana sosialim-bahoaka teto Antananarivo ka tao amin'ny kianja Antanikatsaka Itosy no nanatanterahana izany. Ifanindran-dalana ny fizarana sy ny fanadadiana isa-tokantrano hoy ny tompon'andraikitra io na saina. Olona arivo androany no nisitraka ny sosialim-bahoaka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana teto amin'ny kianja Antanikatsaka Itosy. Tamin'ny ankapobeny fianakaviana marefo tsy nahazo tamin'ny fanampiana teo aloha ireto nisitraka ireto ary nilamina ny fizarana. Tsisy aza fa zany hoe maneva raha natao sao dia levady manasa aloha. Tsy dia misy mihitsy hatramin'ny siakameny io hatramin'izao. Fa dia sy tanjoriana kosa aloha natao aloha. Mahazo 5,000 aloha. Efa mba hanina amin'izao anatin'izay ihany. Ny eo fiainako andavanandro zao tokony hanasa lamba zao androany. Dia tsy nanasa fa nisy ilay fizarana dia lasa aty. Mahazo zao moa tsisy firy fa manasa lamba 30 zao dia atao. Satria ilay fanasana lamba tsy miasa. Inona ny azo amin'izay 3,000, 2,000 dia izay ny atao mahampy ao anatin'ny tokantrano. Izaho tsy manambady fa manantena dia zanako 5. Zay vao mba nahazo an'izany sitako izany hatramin'izay dia faly be mihitsy. Faly mihitsy ka mba nisy iray volana aloha izay. Tsy mitebiteby fa mihinana fotsiny.
miady amin'ny aretina sisako mihiboka mihitsy aloha za efa manako hoaninako. Hitatra amin'ireo komuna sy distrika hafa eto amin'ny faritra Analamanga ny fizarana ary efa misy ny rindran-damina isoroana ny fitangoronana hoy ny governoran'ny faritra. Ty androany ty moa dia tamin'ny Floandro Rajoelina nidina Titosy dia niteny izy hoe tsy maintsy mahazo daholo ny olona dia tamin'iny efa nisy zaraina ny tike hoan'ny androany tsy hoan'ny rapitso hoan'ny rafakapitra teto Titosy dia izy nitanterahana zao. Hitantsika angamba fa milamina daholo izy rehefa ny olona tokony azo ny azo. Tomboka izy io dia manomboka indray verina izy androany dia tsy mijanona intsony raha tsy mahazo daholo ny olona rehetra. Ary raha ohatra ka sanatria ilay olona tsy tafiditra amin'ilay critère izay nijerena dia afaka miteny ilay olona tokony azo dia nijerena ary tsy maintsy mahazo. Izay olona tokony sitraka zany dia tsy maintsy mahazo daholo ny rehetrarehetra. Raha ny fanazavana hatrany afaka maka ny anjarany amin'ny fotoana voatondro ireo tokantrano efa nahazo ny tike ary mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fanadihadiana tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera. Ny faritra miaraka amin'ireo solombavambahoaka sy ben'ny tanàna eny anivon'ny tokantrano ahafahan'ireo olona tokony hisitraka ny fanampiana mahazo ny anjarany. Tonga eto fotoana lidokavarotra isika aorianan'izay hiazantsika mahakasika ny trangam-piarahamonina any Tomasina any. Eo ihany koa mahakasika ny trano teny Nosbe ny hariva teo rehefa avy eo ary. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvool, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Miveny eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nanolotra vola izay mitetina 5 dolara ho an'ny fanjakana malagasy Etazonia hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay nateraky ny valinaretina Covid-19 ny antsipirizy izay entiny Gaëtan Andreasilava. Manoloana ny tranga Covid-19 eto Madagasikara, nanolotra vola 5 dolara ho an'ny fanjakana malagasy ny gouvernemanta Amerikanina amin'ny alalan'ny masovo Amerikanina ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena, hanoanana ny programme de transfert d'espèces na ny fandaran'asa fandefasana vola izay anampy ireo fianakaviana marefo eto an-drenivohitra ahafahan'izy ireo anana sakafo ampy. Ny fandaran'asa ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM no mitantana sy mizara io fanampiana Amerikanina io izay amaly ny filana ra-tsakafon'ny olona. Miisa 3,4 hetsy eto amin'ny tanàna Antananarivo, Fianaratsoa, Tomasina, Moramanga, Taolagnaro ary Manakara. Ny fianakaviana tsirairay izay ahazo vola 1 hetsy ariary isam-bolana mandritra ny 2 volana. Maniry ny anoana ara-tsakafo ireo fianakaviana marefo sy sahirana ary hanome tosika ireo orinasa eo an-toerana ny masovo Amerikanina. Amin'ny alalan'io vola io, afaka hividy sakafo sy ireo zavatra ilaina amin'ny andavanandro, eny amin'ireo tsenam-pokotany ireo fianakaviana ireo ary hanoana orinasa eny an-toerana sy ny toe-karena raha ny fanazavana hatrany. Ny programme de bon d'achat na ny fandaran'asa ahafahana mividy zavatra tianao lara-pahamehana, ireo olona miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna sy ireo izay avy amin'ny fianakaviana ahitana ankizy na zokiolona na olona sembana. Atao lara-pahamehana ireo fianakaviana ireo noho izy ireo tena sahirana ara-tsakafo, vokatry ny fiantraika ara-tsosialy sy ara-ekonomika entin'ny valanaretina araka ny fanazavana ny talen'ny PAM. Ankoatra ny fanomezana androany nanome vola mitetina 2,5 dolara ny Madagasikara ihany koa ny gouvernemanta Amerikanina ho valin'ny antso nataon'ny gouvernemanta ny Madagasikara manoloana ny valanaretina Covid-19 ho fanohanana ireo hetsika vonjy taitra ara-pahasalamana
ary mbola nanolotra roa faingoroa tapitrisa dolara fanampiny ho fanohanana ireo tetikasan'ny USAID manodidina ny fahasalamana. Tontolon'ny finoana kosa indray dia iverina hisokatra ny fiangonana FJKM araka ny nambaran'ny filohan'ny FJKM omaly no mafisy fa ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ny fanatanterahana izany miantarandriana evo. Nandritry ny tafa nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy ny alahady lasa teo, nambatra ny filohan'ny Rajoelina fa efa anatin'ny phase 2 na izany efa nahatratra ny pic na anatin'ny phase 2 stabilisation Antananarivo renivohitra, Atsimondrano sy Avaradrano. Na efa miala tsikelikely amin'ny fiboana aza ny eto afovoantany, na mafisy ny filoha nandritry ny tafa io fa tsy mbola azo atao ny famorina olona mahery ny 20 isa. Ora maro taoriny nitondra ny filohan'ny repoblika fanazavana mikasika ny fivoaran'ny fepetra ara-pahasalamana io, namoaka fanambarana ny filohan'ny FJKM Pasteur Andriamahasoa Irakoami fa efa miverina misokatra ihany koa ny fiangonana FJKM rehetra. Misaotra n'Andriamanitra isika ry havana fa na dia tena mbola ao anatiny ady amin'ny Covid-19 aza dia efa nambara ny filohan'ny repoblika fa ny faritra Tsinanana dia ao anatiny ny antsoiny hoe phase de décroissance ka miditra amin'ny déconfinement ny ao Toamasina voalohany sy faharoa, miverina amin'ny asa andavanandro ny olona. Ny faritra Nalamanga dia efa tratra ilay antsoiny hoe pic ka ao anatiny ny antsoiny hoe phase de stabilisation, miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny olona, miverina miasa hatramin'ny 5 ariva ny rehetra, mahazo miasa ny orinasa tsy miankina, misokatra ny tsenam-pokotany, miverina miasa ny mpiasam-panjakana rehetra manomboka ny alatsinainy 10 aogositra, misokatra ny restaurant rehetra. Ao koa manambara ny foibe FJKM fa miasa avokoa ny mpitandrina FJKM rehetra arak'izany. Ary satria miasa ny mpitandrina dia misokatra koa ny fiangonana FJKM rehetra. Tsy maintsy anterina nefa ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana toy ny natao teo aloha ihany, satria araka ny nambara teo dia mbola ao anatin'ny ady amin'ny valina retina isika. Araka izay fanambarana izay, na mafisy ny filohan'ny FJKM fa tsy maintsy anatin'ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ny fiverenan'ny fisokafan'ny fiangonana io. Tsy voafatra tamin'ny fanambarana ny toto-saina iny ankilany ny fetrany isan'ny olona afaka tonga miangona. Mitohatra ny ezaka anatsarana ny fiarovana ny zompanjifa eto Madagasikara, ankoatra ny fanamafisana ny fitakinan'ny certificat de consommabilité nivoaka omaly ny autorisation de mise en commercialisation. Taorian'ny fanaparitana ny agent de commerce 700 anaramaso mivokatra mitobaka eny an-tsena. Nivoaka omaly ny taratasy fampatsahivana ny mpamokatra sy ny mpanafatra mahakasika ny fivarotana ny entana tsy nahazona ny fahazon-dalana na ny autorisation de mise en commercialisation va ministéran'ny vatra sy ny indostria. Hoentitra ny fitakiana izany miaraka amin'ny certificat de consommabilité manomboka izao. Vokatra rehetra tsy fahin'ny mpanjifa dia tokony mahazo an'izay certificat de consommabilité izay dia midika fa misy ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka ao anatin'ireny composition ny produit, ao anatiny hoe vita avy amin'ny inona moa izy ireny, ohatry ny ahoana ihany koa ny araha fahasalamam-bahoaka, inona ny arifenitra tokony arahan'ireny vokatra ireny koa, dia ohatran'izay ny asa anankiray voalohany izany. Na tsy voakasika mivantan'izay aza ny mpanao hani-masaka sy ny maro hafa, takiana ny fanarahan'izy ireo ny lafiny fahadiovana sy ny fepetra ara-pahasalamana rehetra, hoy ny minisitra androany. Efa hitantsika ihany koa ohatra ny fisian'izay sakafo mety hoe karakarain'ny olona tsy manaraka ny fenitra aty amin'ny gargote feno ny tanàna, ny varotra amoron-dalana maro samihafa ireny dia mbola hojerena mihetsika fisensibilisena satria ny bazin'ilay izy dia any amin'ny hygiène alimentaire ilay mikarakara zany, indrindra moa anatin'izao fotoanan'ny valana aretina izao zany dia anisan'ny zavatra goavana ihany koa ny sensibilisation anatin'izay. Amafisina ny fitsiriana manoloana io ka hogiazana vetrany ny entana tsy ara-dalàna mitobaka eny an-tsena. Ho amafisina ihany koa ny sazy mifandraiky na izany ho an'ny mpivarotra, ny orinasa mpamokatra na ny mpanafatra entana tsy araka ny tokony ho izy.
tanjona ny hanatsarana ny sehatra ny fanjifana sy ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. 7 isanjato amin'ny mpiseradia 2 mahery ao anatin'ny Fédération Nationale des Guides eto Madagasikara no tsy hanasatra amin'ny sin'ny Covid-19 teto amintsika. Nambaran'izy ireo fa tsy voakasika amin'ny vahaolana izay narosin'ny fanjakana ny ampahany betsaka amin'izy ireo. Miantarandriana 5 volana teo eo izay no tsy hanasa ireo mpiseradia nandritra nisy nivalanaretina Covid-19. Raha ny eo anivon'ny Fédération Nationale des Guides, mahery ny 2 ny mpiseradia mpikambana ao ary ny 7 isanjaton'ireo no voakasiky ny tsy fananana asa izay. Nambaran'izy ireo fa tsy miatraika amin'ny ankamaroan'ny mpiseradia ny vahaolana efa narosin'ny fitondram-panjakana. Marina fa tsy ho afaka sokafana indray miaraka amin'izao valaminaretina izao ny Madagasikara iray manontolo, fa kosa ny andro zany zahay tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena mba hisy mesura manokana ho atoana guide touristique va tsitsinjo izay nomen'ny fanjakana ho an'ny sehatry ny tourisme dia miisa 500 isa. Izahay nefa ao anatin'ny fizahantany dia misy piasa manodidina ny 4,700 izy aminay ireo ary misitraka an'izany. Nanamafy ny filohan'ny Repoblika fa hisy ny fampitramam-bola ho atao amin'ny olona rehetra izay misehatra ao anatin'ny fizahantany izay manodidina ny eo amin'ny 200,000 ariary ka hatrany amin'ny 500,000 ariary eo. Fa saingy kosa natokana ho an'ny olona izay manana knapsa ihany. Izay guide touristique nefa tsy sisy manana knapsa na iray aza ary tsy tafiditra ao anatin'ny obligation ahafahanay miasa ny fanananay knapsa. Noho izany izay rehetra mpitardia zany na guide touristique dia tsy ahazo fanampiana mihitsy avy any amin'ny fitondram-panjakana. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana manoloana ireo mpiseradia. Maro aminay guide touristique no efa tsy hanasa intsony amin'izao. Ary maro aminay ny tsy afaka mandony voatrano, tsy afaka mandony resaka électricité, tsy afaka mandony fianaran'ny ankizy, tsy afaka mandony sakafo isan'andro ary maro aminay nefa tena mitaraina mafy ny tsy fisina intsony amin'izao fotoana izao. Koa mangataka amin'ny fitondram-panjakana izahay ao anatin'ny Fédération Nationale des Guides mba hijery manokana ireo guide rehetra eraky Madagasikara satria tena efa mafy ny mahazo azy ireo, mafy ny antso ataon'izy ireo. Miompana amin'ny fanampiana ra-tsakafo sy ara-bola ny fangatan'izy ireo. Izany tokony hisitrahan'ny mpiseradia rehetra ny fanampiana sosialy tahaka ny vatsitsinjo, tosika fameno sy ny maro hafa. Tsy ahivina, fikambanana mpiseradia miisa 730 manerana ny Madagasikara no mivondrona ao anatin'ny Fédération Nationale des Guides. Lafim-baovao hafa kosa indray dia trondro 2 taonina isan'andro no vokatra ao Laniera Andalan'omby. Mivarotra trondro manodidina ny 20 no mivondrona anatin'ny coopérative iray ary mivarotra izany Michel Aranaritra. Etsy amin'ny lalam-baovao tsara soatra mampitohy any Ivandry amin'ny vato, mpivarotrondro maro tahaka izao no hita etsy. Isan'ny mampiavaka ny trondro ety ny habeany izay vaventy raha mita amin'ireo trondro hita eny an-tsena amin'ny andavanandro. Tamin'ny volana mars zao zay nanao teo. Nanomboka tany amin'ny akoatran'le mety tany amin'ny 20 mars ta zay nanomboka teo vao nanomboka le nisy ny dia tetky zay. Misy dobo be ao. Dia midina any anaty toboto zao daholo le trondro amin'izao dia ao amin'izay ny ritiny rano io ritina amin'ny paopy dia ao le trondro ny alainy. Misy ny rehetrarehetra ety aminay le vokatra ao amin'izao zareo dia le izy le fahadiovan'le rano. Izay no mampiavaka azy. Izao mbola misy lehibe moa izao ary misy anankiroa dia iray kilao. Ny karpo io misy hatrany any 4 kilao sasany. Mandrina ny 20 ny mpivarotrondro mivondrona ao anatin'ny coopérative Andalan'omby Laniera. 2 taonina isan'andro ny vokatra ary tsinjaraina amin'ireo mpivarotra. Mety eo misy eo amin'ny taonina ray eo ny trondrony fa le olona be dia be atsahany ambotsy manjaka rehetsahany tonga ety maka trondro dia ny anjaran'ny olona anankiray zany eo amin'ny 5 kilao eo na 5 kilao eo ihany zany ny anjaran'ny olona anankiray satria zaraina samy mahazo. Vita izany prix iray daholo ny akanazy dia prix iray ihany ny varotana azy. Araka izany nabetsaka azy ireo mpivarotra mitovy avokoa ny vidin'ny kilaon'ny trondro ety Andalan'omby mandrina ny R1 hatramin'ny 5,00 sy R1.
Zay ny amin'iny fahalaram-pahamena ho an'ny fahasalaman'ny lehilahy ny fanaovana didipoitra tsy mifidy fotoana intsony ny fanatanterahana izany ankehitriny fa hoe didipoitra moderna raha ny fanazavana azo misy alarana ary zao. Vanim-potoana ny ririna no fotoana fanatanterahana ny didipoitra. Amin'ny ankapobeny anefa raha ny fanazavana ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana manoloana ny fivoarana tsy tokony hifidy fotoana intsony izany. Raha ny tena marina ny didipoitra zany dia fahazarana malagasy hoe ririna fanaovana azy nefa mety foana io na andro mafana ary na volana o na volana septambra na ohatran'izay ara mety foana satria efa misy ny fivoaran'ny fanaovana ny asoavan-jaza izay tsy mifidy na andro mafana na andro mangatsiaka na andro voamaray. Ny didipoitra zany dia mety foana voateraka ka hatramin'ny olon-dehibe fa ny tena eo amin'ny roa taona telo taona eo izy ny tena mety io izy matandry tena tsara fa ny mbola kely koa tena mety ihany koa satria ny amam-bolana kely ireny koa raha malaky maina vetivety koa fery amin'ireny fa tsara fotsiny hoe raha izy efa azo resana tsara dia tsara hoe vanim-potoana ela mialohan'ny hidira mianatra. Laram-pahamehana ho an'ny fahasalaman'ny lehilahy ny fanaovana ny didipoitra hisorohana ny tsy fahasalamana ateraky ny tsy fanaovana izany. Didipoitra moa zany dia fanesorana an'ilay ohatra kely manarina ny lohan'ny filahiny iny. Raha ohatra tsy miala iny zany rehefa ratra lehibe izy dia isaky ny avy mivalany rano zany ny olona dia tsy maintsy misy ambikambina pipi kely tafajany no anatin'iny hoditra iny. Isaky ny avy miray koa ny lehilahy dia misy ambina tsironana voasarona koa zany ka raha vao tsy matetitetika zany ny fanadiovana an'izay dia mahaza lasa hoe lasa le loto mitazona lasa masiso mora mandray motrikaretina tsy hoe akory tsy midia koa ny olona mifora fa zaminay ny olona tsy mifora zany dia tsy maintsy manadio bebe koa no le loto tafajanona ao anatin'le hoditra manarina ny lohan'ny filahiny. Miovaova araka ny mpitsabo ny saran'ny fanaovana didipoitra, 2 alina ariary no mihoatra izany amin'izao fotoana izao. Trangam-piarahamonina ny Tomasina kosa indray tena hiditra amponjavojo maika ireo telahy izay namono mpandraraha iray ny 20 jona lasa teo tany an-toerana. Olona kaiky azy ihany no navandoza raha ny fanadinana ataon'ny mpitandro ny filaminana ialana tsy ny mialofo amin'izay mety hotoana amin'ny ty sary manaraka ity hiona saina. 2 volana latsaka tao aoriana metrahany fianakaviana fitoriana tamin'ny olona tsy fantatra na ny plainte contre X. Tratra ireo telo lahy nandray anjara tamin'ny famonoana ilay mpandraharaha ekonomika manana Jean Richelin, mpandraharaha izay novonoina tamin'ny fomba feno abibiny. Tamin'ny alakamisy lasa teo dia nisy olo nisamboriny. Fa maromaro moa ny famotorana natao talohan'izay fa misy olo nisamboriny satria manana ny atao hoe vesatra na charge raha par rapport tamin'ny enquête izay natao. Rehefa nosamboriny moa le olo dia nagneky fa izy no isan'ny namono anio tompokolahy izay mitondra ny agnarana hoe manana Jean Richelin io. Tsy vitany nagneky ihany izy fa mbola nilaza koa ireo olo izay eritreretigny fa niaraka namono nagnatanteraka ny famonoana tamin'io andro eo. Tsy aivina ny marainy ny alahady 20 jona no hita faty teny amin'ny faritry ny Université Barika 10 ity mpandraharaha ity ary tsy nisy fitafiana intsony teny aminy. Maro ihany koa ireo ratra hita tamin'ny vatany. Raha ny fanazavana, mety olonolony sy tsy fanekena nefa ny zavatra notakin'ireo olon-dratsy no nahatonga izao trangan-javatra izao ary ny valin'ny fanadiadiana no hamaritra ny tena zava-nisy marina. Omaly no niakatra fampanoavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Tomasina ity raharaha ity ary nahiditra ponjavonjy maika avokoa izy telo lahy. Lafa mavao hafa kosa indray dia nitrangana aitrano ariva teo teny Anosibe tsy nisy ny ainana fohy ary tsy nisy ihany koa ny naratra raha nitatitra avy amin'ny sampana mpamonjy voana atreto tsy fantatra mazava amin'ny tena natonga ny loza fa nampanazavana. Za zany tao an-trano dia rehefa tao an-trano na amin'ny vehivavy niantso vonjeo dia za nieritreritra hoe olona miady izy ireo dia mivoaka ny hazakazaka
zay revaka tonga dia efa lelanafy be tato amin'ny le trano teto anilan'ny trano keto reto mihitsy dia zay ny netomboan'le afo teo ny netomboana tato amin'ity trano azo tato ty tena tsy fatako satria maizana koa ny andro mbola tsy fatapataka ty moa zany dia nanomboka tamin'teo amin'ny 5 sasany teo zany nazo anto satria zany lehibe ny fandriam-pahalemana eto ny voamera fandriam-pahalemana moa zany hoe misy may ato amin'ny faritra ato amin'ny katolika na ny trano ao moa zany no tsy fantatro hoe atraiza no nyretongavany ay trano. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia namoaka fanambarana androany filoham-pirenena Rosiana Vladimir Poutine mahakasika ny fahitan'izy ireo ny vaksiny fanefitra ny valinaretina coronavirus. Sputnik 5 no anarana nomenany ity vaksiny ity ary firenena 20 maneran-tany hatreto no efa nanafatra azy na dia mbola tsy neken'ny OMS azy ity vaksiny ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia eninandro taty aoriana ny fipoahana tao amin'ny seranatsambon'ny Beirut any Liban. Nametratra am-pialana ny Prime Ministra libanais sy ny gouvernement izay tarihany fanadina. Teknisiana maro ankehitriny no manao ny fanadiovana ireo akora simika sisa tavela tao amin'ny seranatsambon'ny Beirut tao aorian'ny fipoahana indrony sesy tany an-toerana ny faha-efatra ny volana aogositra lasa teo. Jeren'izy ireo manokana amin'izany ireo akora simika tsy nipoaka mety hitera-doza toy ireo solika fandrehatra sy ny maro hafa. Ankoatr'izay, mitaky ny fanatanterahana ny fanadihadiana iraisam-pirenena ireo vahoaka libianina mikasika ity fipoahana tao Beirut ity. Fitakiana izay lavin'ny fitondram-panjakana ny atoerana. Miisa 20 mahery hatreto ireo olona voasambotra mikasika ity raharaha ity izay ahitana ny talen'ny seranatsambon'ny Beirut, eo ihany koa ny tompon'andraikitry ny douane. Tao aorian'ny famindran'ny Prime Ministra libiana ny fanadihadiana ho eo ambanin'ny fiahin'ny fitsarana, nametra-pialana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tarihiny. Notsindrin'ity Prime Ministra ity nandritra izany fa ny fisian'ny kolikoly, eo ihany koa ny tsirambina nataon'ireo tompon'andraikitra no nahatonga ny fijanonan'ireo nitraty d'ammonium tao amin'ny seranatsambo io. Itsy ankilany, raha ny fampitam-baovao tany an-toerana, anisany nahafantatra ny olana mikasika ny fijanonan'ireo akora simika ireo tao amin'ny seranatsambon'ny Beirut ny Prime Ministra sy ny filoham-pirenena libianina andro vitsy talohany nisian'ny fipoahana. Mifanometanana ankehitriny ireo vahoaka libianina amin'ny fanarenana sy fanadiovana ny fahasimbana nateraky ny fipoahana indrony sesy tao Beirut. Mandray anjara amin'izany ireo karazana fikambanana misehatra amin'ny maha olona, eo ihany koa ireo orinasa tsy miankina ny atoerana. Raha ny nambaran'izy ireo, fandraisana andraikitra ny amin'ny maha olom-pirenena no ahafahana manarina aingana ny fahasimbana fa tsy ny fiandrasana ny fitondram-panjakana. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity androany ity ankasiananao nanaraka izany soava-mahantra dia veloma mivoa daholo tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.